bilan en général zany dia nanao 5 match tsika tany dia resy indray-pandeha ary nandresy inefatra. Raha mikasika ny tao Selon aloha zany dia nandeha atsaka sy andavany tokoa ny zavatra nieritreretina satria nanao 3 match isika tao dia ny premier match moa zany dia nanao tamin'ny centre de formation Selon U21 2 jours antongavantsika tao teo nisy ny faharesena satria na adaptation na sakafo na adaptation na lieu sy ny climat dia nanansarotra ho an'ireo joueurantsika. Dia teo koa ny deuxième match izay natao tany Vichy nanao tamin'ny U20 ny centre de formation d'ici dia nandresika tamin'izay. Ary ny match fahatelo dia tany Dijon izay nanao tamin'ny nationale 3 dia nandresy koa isika tamin'izay tamin'ny match izay. Raha tao Selon koa dia nampin'ny coach-ny Selon U21 zany nanampy teo amin'ny préparation antsika. Vita zay dia nisy ny deuxième phase izay natao tany Rennes. Teo dia nanampina ny traika efatra izay azo tany Selon dia nanao 2 match indray tsika tany. Ka nandresy koa isika tany ndray nanao tamin'ny nationale U19 nanao tamin'ny premier match ary ny deuxième match dia nationale 3 nanao tamin'ny tsika koa dia resy tsika koa. Raha amin'ny projet mondial zany dia tena hoe zay ny fanindry fédération ary projet zay ny finavinain'ny président fédération io mba hisin'ny préparation à l'extérieur ho an'ireo joueur U19 reo. Après ny afro-basket iny zany dia iny ny fambolonana complet andreo akoatra ny Donovan nanana match izy tany amin'ny club anisage any États-Unis izay ihany no tsy afaka niatrika an'io deuxième regroupement io. Tiaka zany fa positif ilay regroupement satria tao daholo zany na ny équipe na joueur voanitiliana vaovao sy ny joueur izay niatrika tamin'ny afro-basket. Raha mikasika an'ilay vaovao aloha zany ataontsika hoe hafa aloha ny ankizy avy any amin'ny centre de formation any France fa mbola tsy mametraka an'izay zany zay hatramin'izao fa mbola pandémie tanteraka fa raha ny zavatra nasiondreo tany io dia hita fa mety hanampy ny ekipa tokoa satria misy zavatra tsy ananantsika ananan'ireo ankizy avy amin'ny centre de formation. Voalohany indrindra aloha zany dia ataontsika hoe ny ray poule amintsika ireo dia atao hoe basket efa ambony. Zay ny antony nanaovana iny regroupement tany France iny mba andrefisana hoe ahoana ny baolina européenne akoatra ny baolina eto amin'ny continent africaine sy ny baolina eto Madagasikara. Samy manana ny lalana ho azy ireo satria plus technique kokoa zany ny européenne manao basket. Ora tsy maintsy zay ny basket hitantsika ny Mondial. Satria zany mbola tsy mivoaka ny 20 fa amin'ny 28 mai farany lefasan'ny listan'ny 20 sy ny délégation alohan'izay zany. Dikan'izay zany mbola anatin'ny fikononkonona an'izay zavatra tsika. Misy koa ny mbola match izay ataondreo ankizy ireo any Mahajanga mbola hijerena ny zavatra ataondreo par rapport an'izay zavatra. Raha ny mikasika Egypte moa zany dia ataontsika faony iny zany satria izy koa zany préparation au Serbie zay mitovitovy amin'ny 3-3 iny. Isy équipe nakenina izay anao coupe du monde anao tournoi ao dia mbola eo anatin'ny fikarakarana tokoa zany zay fédération mikasika an'io tournoi io hoe hoantsika sa tsy hoany fa efa ny s'inscrire-tsika fa ny ataontsika hoe ny fantanterasy zany no lasana amin'izao fotoana izao. Ny antony nijanona an'ilay tany Egypte dia l'Egypte hanao ao koa Egypte.